lava dia lava tokoa zay zavatra niaina an'izay na dia fohy aza ny fotoana fa maro ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena nandritra an'izay volana herinandro andro eny fa na ny ora sy ny singodra ianantsika izao azy vita somatsara tokoa mantsy ny fividianana izay nitanterahantsika teto amin'ny firenena iny tafapetraka ireo andry mpanjakana izay niainga avy amin'ny safidy-mbahoaka izandray moa tsy mahalala fa ny mapara no loharano ny poirana ny maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena izany tsy mahafantatra namotsy tsy mahafantatra fa ny filoham-pirenena voafidy ankehitriny dia ny loharano ny poirana zany dia atao anatin'ny mapara ny arahany rehetra nahita ihany koa fa nanao ny ezaka rehetra izahay nanao ny ezaka rehetra isika nanao ny ezaka rehetra ianarosolom-bava-mbahoaka voafidy tsy nandry alina tsy mipetraka atoandro tsy nanisa ora ary nandany vola mankarena mihitsy azy fa indrindra nanampy akitso-po ary tapitra voatety raha ny tenako manokana dia tapitra voatety Madagasikara mba hanapandreseny ny filoham-pirenena sy ny solom-bava-mbahoaka avy ao anatin'ny mapara ankehitriny anefa dia tsy mazava manjavonjavo eny azo lazaina mihitsy fa maizina ny lalany tiany mpitondra hosoritana amin'izao toetra raha-pirenena zao mahatsiaro tena ho voafitaka ireo rehetra nanohany disy fanantenana ny maro isika nefa tsy maintsy mandroso eo anatrehany zany zavatra rehetra zany rehefa mivory ny rafitra mpanapaka ao amin'ny vondrona mapara dia ny birao nasionaly zany dia nanapa-kevitra izy ireo fa ny tenako no atolotra ho praministra nanapa-kevitra mazantsika toerana nanapa-kevitra ho ihany birao nasionaly ny mapara fa ny tenako no atolotra prime ministra hitatana ny gouvernement tany republika ary araky ny demokrasia era-tany dia ny filopitarika ny antoko na ny vondrona politika izay manana ny maro anisa ao anatin'ny antenimiera no prime ministra amin'ny fitondrana na ny fitantanana na ny régime parlementaire izany na ny semi-parlementaire izay ianatsika ankehitriny tsy misy adihevitra zany misy alaro azy
amiko dia ny fitiava-tanindrazana no mibaiko ny fanapahan-kevitra rehetra. Tsapako anefa, tsapatsika rehetra ihany koa, fa be loatra, maro loatra ny fiatsaram-belatsia. Tsy misy ny fifankatsiavana, tsy misy ny fahadiovam-po, ary tsy misy ny fahadiovan-tsaina. Amiko sy ireo mpiaradia amiko anefa dia ny fitiavana no lehibe indrindra. Koa eo anatrehany zany rehetrarehetra zany, zavatra rehetra zany, rehefa nandinika sy namakafaka ary nandalina ny tenako dia nanapa-kevitra fa tsy isahana izany andraikitra maha-praiminisitra izany. Eo anatrehany zava-misy ankehitriny no nanapahako an'izay hevitra izay, ary mino aho fa izay ny fanapahan-kevitra feno fahendrena, feno fandeferana zay efa nataoko sy nijoroko hatrizay katramin'izay. Koa fantatro fa malahelo anareo, nefa zao no teneniko anareo, aza malahelo fa ny lalao mbola ho ela. Koa eto dia manolotra ny fitsaorana era-po era-tsaina ireo vahoaka manerana ny nosy, ny fidy ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona mapara ny tenako. Misaotra ihany koa ireo solombavam-bahoaka sy ny birao nasionaly mapara izay nametraka ny fitokisana tanteraka indray tamin'ny tenako. Noho izany dia ambarako androany, satria tsara fantatrareo fa rehefa mivory ny birao ny mapara dia à l'unanimité milaza ny teny fa enao Andriamatoa no atao Prime Ministre. Efa zay ny fanapahan-kevitra ny mapara omaly. Ka ambarako eto androany fa mamela malalaka ny birao nasionaly ny mapara ny tenako isafidy ny olona izay tokony isahana izany andraikitra maha-Prime Ministre izany. Izay no fanambarana nataoko amintsika androany.